katsaka amin'ny fotoana rehetra. Pour appuyer les communautés de pêcheurs, l'État malgache a signé un accord de partenariat avec le gouvernement du Japon et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture afin de protéger les récifs coralliens. Le but est d'améliorer les conditions de vie des pêcheurs en leur assurant une meilleure productivité par la conservation des récifs coralliens. 4 400 000 $ seront mobilisés pour la réalisation de ce projet. Ny récif corallien zany hoe le vatoara amin'ny moron-dranomasina iny zany a dia misy toerana ivelomana hazandrano marobe kanefa ny zany récif corallien zany dia mety misy fahasombana noho ny fiovaovan'ny fiantraikan'ny fiovaovan'ny toetrandro zany amin'ilay changement climatique ankapobeny dia iatrehana an'izany zany dia misy tsy maintsy misy zany a ny fijerevana akaiky ny fiarovana an'izany récif corallien zany a mba haritra zany reo ilay fitrandrahana ny hazandrano ao anaty mipetraka sy monina amin'izany récif corallien zany a mba hisiny ny fidiram-bola ho an'ireo ilay mpanjona eny amin'ny morontsiraka Madagasikara. Dia aorianan'izao fanaovan-tsony izao zany a dia hisy ny fijerevana amin'ny antsipriany makasika an'izay asa ho tanterahana zany eto Madagasikara zay le misy annexe zany tia rehefa avy eo dia ho avy ny teknisiana sy ireo expert ny FAO sy ny avy amin'ny fitondrana japonais zany miaraka amin'ny teknisiana malagasy hamaritra ny hoe inona zany lay antsiprian'ny asa zay ho tanterahana eto Madagasikara.